nandritra ny fandraisan'ny mpitenenany tao anatin'ny famaranana ny fifanatrehana tamin'ny gouvernement androany no nilazany filohan'ny anteny mirapirenena sy teny randrena solonyaiko fa tsy maintsy hosokafina ny enquête parlementaire mahakasika ny volamena 530 kilao ny vatika hovy atao amin'ny ministera ny renakibony-tany ary isany anokafana fahaladiadina manokana momba izany ny prime ministre teo aloha Ntsay Christian sy ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina. Tsy maintsy hatao raha ohatra ka tsisy fandraisana andraikitra avy amin'ny ministère zavakotsara ministèren'ny mine satria tsy possible hoe avela andeha ohatran'izao fotsiny hoe ny raharaha volamena zay mivadika visa raha misy olona tena namotsy an'ity firenena ity araka amin'ny fifanambarako tamintsika vahoaka malagasy dia fatatsika tsara zany dia ingay Mambravatomanga zay compte anankiray any amin'ny 651 millions de dollars ary ingay Rajoelina no tompona andraikitra voalohany satria izy filoham-pirenena tamin'izany ary eto dia gagagaga ihany izahay ato amin'ny antemiram-pirenena tompona andraikitra feno amin'izany rehetra zany ary tsy afa miala i Ntsay Christian hatramin'ny androany tsy mbola misy resaka momba an'io prime ministre teo aloha io zany nahatonga anay nametraka an'izay fanontaniana zay hoe inona ny antony hatramin'ity androany ity tsy mbola misy resaka momba an'io prime ministre teo aloha io de tonga de valiko ny fantaniana te hipetraka anatin'ny saitsika hoe revanche politique non tompona andraikitra daholo ny rehetra tamin'ny zavatra natao.